Mahafinaritra miarabantsika rehetra ao anatin'izao fandarana dian'ny finoana izao. Androany de te hiresaka amin'ny tsika izara filazana tsara amintsika androany. Iza moa zany le isika tiako resahana. Ny isika tiako resahana androany de somary hafahafa. Isika zay matsiaro ho ratsy, indrindra ratsy fanahy. Tsika zay matsiaro ratsy fanahy zany no tiako mba ifampizarana androany. Ifampizarana zavatra tsara am'ty andro androany ty. Ny soratra masina moa milaza hoe tsisy marina na de iray aza. Ohatrany hoe tsika rehetrarehetra ihany zany le ratsy fanahy. Ary io zany na ny tolo malagasy ary anatin'ny fahendreny de milaza hoe aleo enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra. Satria matsiaro zany tsika ratsy fanahy zany hoe misy zavatra manahirana am'le tsika ratsy fanahy io hoe indraindray mety eritreritsika hoe tsy naninona na nilamina kanefany arak'izay lazainy na de ny soratra masina milaza hoe tsisy marina tsika. Ary eo ihany koa izay teniny ataontsika hoe ny fahendrena malagasy zay. Inona ary zany ny zavatra tsara ao anatiny zay hoe samy efa nanota avokoa ny olombelona rehetra. De zao misy teniny soratra masina zay, ny teniny nampitondrain'ny Paoly apôstôly izy io ho an'ny kristianina tany Roma. Ao amin'ny Romanina ozy izy tsika 4:15. De ho antsika rehetrarehetra koa zay teny zay androany. Ozy izy hoe fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino an'Andriamanitra izay manamarina ny ratsy fanahy de ny finoany no hanampiadanana anazy. Ho an'izay tsy miasa fa mino an'Andriamanitra izay manamarina ny ratsy fanahy de ny finoany no hanampiadanana azy. Eto zany tsika de mety ho gaga hoe fa maninona Andriamanitra ary ve de manamarina ny ratsy fanahy fa ahoana koa zany ary zany tenin'Andriamanitra zany. Satria raha mifantatritsika hatramin'izay tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ary raha misy olona manao ratsy fanahy tsika de mahafinaritra tsika sy andrasantsika mihitsy hoe aleo ho avy ny karma, aleo ho hitan'iny tsara ny valiny ratsy nataony fa antenaitsika mihitsy hoe maso solomaso, antenaitsika mihitsy hoe tsy maintsy misy ratsy ny fiafaran'ny olona ratsy fanahy. Androany anefany misy filazana tsara, misy filazana hafa noho izay ho soanao zay ratsy fanahy. Inona le filazana? Raha mino isika de zao Andriamanitra mandray an'iny finoantsika iny ho fanamarinana antsika. Ratsy tsika tena tsisy marina na de iray azy. Baiboly miteny hoe vao mifoha maraina de efa mieritreri-dratsy mandra-parivon'ny andro. Tena hoe tsisy marina na de iray azy. Fa zao nefany ho antsika zay ratsy fanahy, raha mino an'Andriamanitra tsika, raha mino an'Andriamanitra tsika de le finoantsika no hanamarinana an'Andriamanitra tsika. Ny ota rehetrarehetra, ny faharatsiana rehetrarehetra, ny loharan'ny faharatsiana rehetrarehetra de niainga tao Adama. De nandova n'iny daholo ny olombelona rehetrarehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra dia fahatezeran'Andriamanitra no miandry. Zany hoe fahaverezana no miandry, fisarahana tamin'Andriamanitra no miandry ny olona rehetrarehetra satria ratsy fanahy daholo ny olona rehetrarehetra. Zao nefany ny filazana tsara, zao ny fanambarana tsara ho an'ny olona ratsy fanahy ka manaiky ino an'Andriamanitra, ka manaiky ino ny fampihavanana amin'Andriamanitra zay nataony tao am' Jesosy Kristy de tsy sain'Andriamanitra intsony ny elony. Ary ny finoany an'Andriamanitra indray, ny finoany an' Jesosy Kristy indray no isainy ho fahamarinana. Saromany zany le fahotana, saromany ary takonany ilay faharatsiana fa asehony kosa ny vokatry ny finoana de ny fanamarinana ao am' Kristy Jesosy. Fomba ahoana nanaovan'Andriamanitra azy nalefa ny zanany lahy ho tokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy na ratsy fanahy. Zay no tena hoe fahamarinana lehibe tianay ho zaraina aminao androany
zao no lazay ny soratra masina raha momba ny Abrahama izay nyresahana moa amin'ny Romanina toko 7:5 io hoe fahamarinana va amin'ny finoana ozy izy no nahatonga an'Andriamanitra nanome teny fikasana any Abrahama sy ireo rehetrarehetra zay nanaraka ny dian'ny finoany Abrahama andova ny tany Kanana. Aloko no avy zay fanambarany ndray zany aty amin'ny testamenta vaovao raha momba an' Jesosy Kristy de zao zay mino an' Jesosy zay manaraka ny dian'ny finoany Jesosy ndray zany dia nomeny teny fikasana ho any an-danitra rehefa namarininy tamin'ny finoana. Ratsy fanahy ianao tena mety nanaonao foana, nanao zavatra tsy manjary tamin'ny fiainana, tena hoe niaina an'izany teny hoe natiora ny nofo zany, misy fanambarana tsara anao androany, afaka ho saromana zany fahotanao zany. Mila manaiky ianao nefa fa Jesosy mitompo, ary mila mino amin'ny fonao fa Andriamanitra no nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. De ho tanteraka, teny ho tanteraka fa tsy ho tenitenenina fotsiny, tsy ho atao mplivava fotsiny, fa ho tanteraka aminao nambarany Salamy 2:3 manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka. Ahoana le tsy isainy Jehova eloka? Satria mino, satria nandray finoana. Ao anatin'izao fotoana zao ary ao anatin'izao fizarana zao ho antsika rehetra, ho anao zay mbola tsy nahazo, tsy mbola nandray an'izany famonjena ny fanamarinana zany, famonjena amin'ny alalan'ny fanaronana ny fahotana izany, tsy fanisana ny fahotana zany. Ho anao raha mbola tsy manana antoko amin'izany ianao de fotoana zao anatanterahanao an'izay Romanina toko 10:10 manao hoe raha mila mandray an' Jesosy ianao, raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesosy mitompo, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ho vonjeny ianao, ho soratana any an-danitra ny anaranao ary ho sarona n'ilay fitiavana, ny fitiavan' Jesosy Kristy, ny fahotanao marobe, tsy mpanota tsony ny anaranao fa nomeny hery ianao, nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. De manara ny dian'ny finoan'i Abrahama, manara ny dian'ny finoan'i Jesosy Kristy, fa Jesosy no maty ianao teo amin'ny hazo fijaliana ary izy manoratra ny anaranao ao amin'ny boky ny fiainana, de tsy misy mahay mandrombaka zay ho ampelatanany. Tahin'Andriamanitra tompoko.